5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluariv. Luciano ni fampalalam Vaovao. Noho ireo zava-misy miteraka iasy fisalasalana amin'ny sin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona ity na ty kisary roa samihafa ny mandehandeha sy voizina eny amin'ireo sehatra samihafa ankehitriny ka nahazo ny mpanao gazety dika mitovy taorian'ny fikarohana sy fanamarinana natao. Mampanahy ny atotosan'ny fifidianana amin'ny ity taona 2024 ity, hoy ny solombavambahoaka IRD voafidy taotaolanyaro. Tsy mbola hita taratra ny fahavononan'ny fanjakana iroso amin'izay, volana vitsy mialohan'ny tokony anaovan'ny filoha ny fametra-pialany. Na efa nanomboka mamaritra sy nanototra ireo tanimbary maro anaovana lalambe mikodana na ny autoroute aza ny fitondram-panjakana, na namafy ny teo anivony eo haino hoe androany fa tsy mbola nahazo fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny tetika azy. Miamafy ny olana sedrain'ireo tanora indrindra ireo vao nahavita fianarana amin'izao fotoana. Antony, maro ireo diso safidy amin'ny lalam-piofanana. Tsy ampy ihany koa ny traikefa sy ny fiofanana ahafahana miatrika asa. Any ivelany, miomana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 24 ny volana May ho avy izao ny any Turkia. Raha ny vokatra nandritra ny fiodinana voalohany omaly, 7,5% ny vato azon'ny filoha teo aloha, izay nitondra ny firenena nandritry ny 20 taona. Ny andinidin'ireo avy hatrany ary. Alatsinainy fahadimy amby folo ny volana May taona 2024 amin'ny mpifaliana indray tomboky lasy tongo vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'ny alaty tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy aterina ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia makasika ny resabe mandeha momba ny teteza mita amin'izao fotoana izao no andeha hanokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. No ireo zava-misy ka miteraka hiasy fisalasalana ny amin'ny sin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity na tsy kisary roa mandeha no mandeha amin'izao fotoana izao ary voizina eny anivo ny sehatra samihafa ankehitriny ka nahazony ny mpanao gazety teto anivo ny Kolo TV FM madika mitovy taorian'ny fikarohana sy ny fanamariana izay natao Kaeton Andriatsilavo. Voafehy fitsipika ny kisary voalohany fantatra amin'ny anarana hoe TEN na transition d'entente nationale. Tanjony ny andaminana ny fifidianana ka iroso amin'ny fitsapakevim-bahoaka na ny referendum, anovana ny lalam-panorenana sy irosona amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka. Eo am-panatanterahana izany, izay vinavinaina aharitra 20 volana, isy rafitra hitondra ny firenena. Ny rafitry ny TEN no isolon'ny fiadidinan'ny repoblika, ny anteny miaram-pirenena, ny anteny miaran-doholona sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Amin'izay fotoana raha ny fanazavana, ny filohan'ny TEN na ny transition d'entente nationale no iantsoroka ny asan'ny filoham-pirenena. Ity farany izay otrony ny filoha lefitry ny TEN. Apetraka ihany koa ny gouvernement d'entente nationale izay tarihina prime ministre no tendren'ny filohan'ny TEN miaraka amin'ny prime ministre lefitra misy 3 izay sahana ny kitapom-bolan'ireo ministera. Raha ny fanazavan'io TEN io hatrany, raha avy hatrany izy ireo raha toka mipetraka ireo fehezan-dalàna napetraka ny lalam-panorenana vaovao. Mifanohitra amin'ny TEN, kisary faharoa miparitaka amin'izao fotoana ihany koa ilay antsoina hoe génie na ny gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections. Tanjony ity génie ity ny ametraka rafitra vonjimaika izay tsy anova na anolo ireo rafitra républicaine sy démocratique efa misy, toy ny anteny miaram-pirenena sy ny anteny miaran-doholona na ihany koa ny filoha amperinasa. Ho an'ity génie ity, tsy maintsy misy fanarana politika eo amin'ny filoha amperinasa na izay andimby azy ary tsy maintsy ankatoaviny ireo firaisamonim-pirenena. Nambaran'ity génie ity fa ireo rafitra démocratique ahitana olom-baofidy dia mijanona manohy ny asany. Ankilan'izay, anolotra tondrozotra azo antoka ahafahana manamarina ireo fikirakirana, ireo tsy fahatomombanana sy ny vokatry ny fifidianana ny génie amin'ny alalan'ny fametrahana fomba fifidianana vaovao
famatsim-bola vaovao sy ny famerana ny vola farany ambony azo ampiasaina ary ny fomba hahafana mirona bebe kokoa amin'ny fitsinjaram-pahefana. Raha nanamafy ny zeny fa ireo sosikevitra narosiny ireo dia vokatry ny fampidiniana lalina niaraka tamin'ireo olona monina eto Madagasikara sy ireo diaspora mivondrona. Tsy misy hatreto ny endrika ahafantarana azy ireo mazava, na io ho an'ny genie na ho an'ny tenina. Na inona nefa ambara, lalana iray ialana amin'izao fahantrana sy fahasarotana iainan'ny mponina izao, ny firosoana amin'ny fifidianana. Ny savorovoro amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana no mahatonga ny hevitra hipotra tahaka izao. Tsy nisy izany raha toa ka narahana ny tsakany sy andavany ireo hevitra sy toromarika rehetra naroson'ireo mpisehatra sy antoko politika hatr'izay. Sarona endrika titezamita roa reny misy mivory eny amin'izao fotoan'izao, saingina roa na telo na 7 na 10 na 12 na 12 na 13 na firy tsy ilainy intsony ny firosoana amin'izay tetezamity zay eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa mampanany atontosa ny fividianana ny titona 13 ty hoy ny solombavam-bahoaka IRD izay voafidy tao Tolaniaro hatreto tsy mbola hita taratra ny fahavonona ny fitondram-panjakana. Iroso amin'izay fividianana izay volana vitsy mialoha ny tokony hametrahany filohan'ny Repoblika fialana raha toka tanterahana ny volana Novambra zao ny fividianana fihodinana voalohany. Daniela Mino Arso. Mampanany atanterahany fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 13 ity, hoy ny solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Tolagnaro, noho ny tsy fanehoan'ny fitondram-panjakana ankehitriny taratra ny fahavononana amin'ny firosoana amin'ny fividianana. Tsy hitako mihitsy hatreto inona ny fihetsika ataony fitondram-panjakana hirosoana amin'izay resaky fifidianana zay. Ny voiziny fitondram-panjakana amin'izao dia ny tsy fisian'ny vola na izay tsy fisian'ny vola zay efa magnatoro sahady fa tsy niomana zany ny fitondram-panjakana amin'ny hisian'ny fifidianana amin'ny faran'ny taona. Na ny fivoizana hoe tsy fisian'ny vola dia midika zany zay dia mbola tia moa zany efa resaky fataoko dia mbola verimberiko tsy mety le fitantanam-bola ataon'ny fanjakana. Ny vola tokony hisy ny vola fa mankaiza ny vola zay ny tsy fantatra. Nisy any volavolan-dalàna ny voaka igny dia hoe raha mivoaka igny dia raha ohatra ka vote tsara dia $600 millions izay angamba havoaka. Za tsy mahatoky mihitsy fa zany hoe hisy vola hivoaka dia hoe hikarakarana fifidianana zany, za tsy mahatoky an'izany. Ngam fitondrantsika ato ane na zahay solombavam-bahoaka tsy afaka manontany hoe nakaizagny nandehanany ny vola isaky ny ministera tsy azonay atao zany. Ankilany nanizingizina ihany koa ty solombavam-bahoaka ny Tolagnaro ity fa misy ny fikasana metraka tetezamita izay ataona filoha teo aloha sy ny fitondrana ankehitriny miaraka na teo aza ny fanambarana nataon'ny ministera ny serasera farany teo. Ireo olona reo mihitsy tompoko amin'izao efa mamolavola hatramin'ny texte efa vita fa fotoana fotsiny ny andrasany hametrahany zareo an'izay zavatra zay ka arakaraky ny vahoaka malagasy hagneka zay zavatra zay. Fa za mbola tsy nahita misy fitondrana efa ho tapitra tompoko ny manda dia hamorona tetezamita fa hoe misy problème amin'ny firenena. Zany problème amin'ny firenena zany fantatritsika fa hiatrika fifidianana. Raha hiatrika fifidianatsika tokony ho jerena raha ny tsara tantana ty firenena ty. Efa ela ny tokony ho jerena ny rehetra hoe misy zavatra tsy mety ao mba hampandeha tsara ny fifidianana. Alolo jerena zao. Tsy ankatoky ny fifidianana tompoko ny tokony jerena an'izay. Fa raha ohatra ka tena nisy zavatra tsy mety ao ary raha ohatra reo olona responsable nandray andraikitra daholy, raha ohatra ka reo olona reo tia tanindrazana, raha ohatra ka reo olona reo mitsinjo ny fijaliana mihatra amin'ny vahoaka madinika, efa ela ny tokony nitady vahaolana mba ho nisian'io fifidianana io. Ampitikizo hatrany ny vahoaka madinika ny fidirany indray amin'ny tetezamita ho hatrany ny fanazavana. Zay rivotra mitsoka makasika ny tontolo politika sy ny fividianan'izay hatrany dia tsy miantraika mivantana amin'ny fiainan'ny ankamaroany ny vahoaka malagasy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ankehitriny.
any ka tsy mazoto mandray anjara amin'ny fividianana n'olom-pirenena io no azo ambara manoloana ny fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny TV FM manao hoe inona ny mahatonga ny olona tsy liana andray anjara ny fividianana amin'izao fotoan'izao. Henri Florian. Ny faha-efatra hatramin'ny fahafito ny volana May lasa teo, olona mihoatra ny 420 taona no miakatra no nametrahany agence capsule sy ny TV FM fanontaniana. Inona ny mahatonga ny olona tsy liana andray anjara amin'ny fividianana? Araky ny valin'ny fanadihadiana, ny 720 isanjato ny olona nanontaniana no namaly fa tsy liana amin'ny politika mihitsy ny olona. Ny 40 isanjato kosa no namaly fa manjaka loatra ny fizarazarana fitaovana sy vola. Ankoatr'ireo, ny 410 isanjato ny olona nametrahana fanontaniana no nilaza fa avo loatra ny adevitra politika. Ary farany, ny 3 isanjato no namaly fa iva loatra ny adevitra politika eto amintsika. Nanamafy nisy olom-bahoaka ny maro lambo fa ny fahatsapan'ny vahoaka fa tsy miantraika amin'ny vantana any aminy, ny rivotra entan'ny fifidianana sy ny politika no antony iray lehibe mahatonga eo tsy fahazotoan'ny olona mandray anjara amin'ny fifidianana eo. Tsy dia liana loatra ny olona amin'ny ankapobeny satria indraindray tsy takatry le olona, tsy tsapan'le olona ho miantraika any aminy ny fiovana. Manantena foana izy io va io koa moa indraindray ambony be loatra ny fampanantenana ka raha hoarina amin'ny réalisation dia somary mandiso fanantenana zay. Io ny fifidianana rehetra tratran'izay daholo. Fanaovana politika eto le amin'ny ankapobeny io jereko io sarotra ny teny hoe kobaka ambava fa amin'ny ankapobeny samy mahay azo an'le seza dia mampanantena zavatra ambony be ka rehefa tratra ao amin'ny réalisation amin'izay dia midofotra. Io tratran'io daholo ny sehatra rehetrarehetra na olom-boatendry aza nge tratran'izany rehefa anontaniana izy dia vitako zao rehefa tendrena izy tsy tratrany akory ilay objectif avy. Manoloan'ny olana misy eo, tokony amafisana ny fanentanana ny olom-pirenena raha ny fanazavahany, indrindra fa eny anivy ny tontolo ambany vohatra. Tena ampiana ilay fanentanana ny amin'ny radio indrindra tsy atoato intsony fa mijery sehatra hafa indray ahafahana mampiditra azy. Ny olana lalovantsika mantsy le olona efa kivy no amporisihiny ka somary manano sarotra izay resaka izay. Ankoatran'izay raha amin'ny tanan-dehibe manko moramora ihany ilay manentana olona hifidy fa ny fampandraisana anjaran'ny olona ny fotony any amin'ilay toerana tsy takatra radio, tsy tongana gazety, tsy takatra télé, ireny ny tena mila fanentanana mafy. Fa raha ireo efa mahazo mamaky gazety, maheno radio, mahita télé kanefa tsy mazoto mifidy dia sarotra ny anovany safidin'ireo fa nahazo fahalalana izy fa ny tokony entanina dia le any ambanivohitra be indrindra. Etsahivana fa ho tanterana ny faha 9 Novambra 2024 izao ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany, raha toka ny 20 Desambra kosa ny fihodinana faharoa ary andrasana ny famoahan'ny gouvernement tany-didim-panjakana. Mamaritra io daty voalaza io. Hatreto mbola maro ny lesoka tokony arenina manoloana ny fanomanana ny fifidianana io. Raha tsy teo momba naraka ny tokony izy ity fifidianana ho avy ity, mbola iaina trany ny olona andray anjara amin'izany raha raha-mpifidianana izany. Lafomba vao hafa na efa nanomboka namaritra sy nanototra ireo tanimbary maro izay anaovana ny lalam-be migodana na ny autoroute aza ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao nanamafy androany teo anivony ONE fa tsy mbola nahazo ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny tetikasa hatreto. Izo ihany koa vao nanomboka ny fakakevitra ho an'ireo vahoaka eny anivony commune izay andalovan'ity tetikasa ity. Na efa natomboka aza ny asa fanaovana ny lalam-be migodana na ny autoroute izay mampitoa ny Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny teo anivony ONE na ny foiben'pirenena momba ny tontolo iainana androany nandritra ny vanaretsaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety fa tsy mbola nahazo ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana na ny permis environnemental ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Ny fananana izany izay tokony ananana voalohany vao miroso ny tetikasa goavana tahaka izao. Raha araka ny rahalany eto amintsika moa dia ny fanaovana tetikasa dia mila manana permis environnemental alohan'ny fahazahona permis environnemental. Izay zavatra izay dia mifampiresahana tamin'ny mpitantana tetikasa ary manoloana ny zava-misy eny amin'ny kianja amin'izao dia efa fantatra ry zareo dia efa nisy fipetrahany raisy manoloana azy efa fahafantarana ain'io izay hoe tokony alohavana permis environnemental fanomboana tetikasa. Efa nampahafantarana amin'ny zareo izay zavatra io mandraikitra nao ain'io hoe alefaso le izy izay moa tonga antsika tafiditra ao anatin'ny tompana fanaovana tatitra fahatongavana le tatitra ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ety amin'izao ain'io
imbrositsika mifanaovana fanombanana ara-tontolo iainana amin'izao fotoan'izao zany. Namafisy ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministera ny asa vaventy ihany koa fa natsahatra avokoa ny asa rehetra ny antoerana amin'izao fotoana izao ary eo ampiandrasana ny valin'ny fanadihadiana sy ny tomba nataon'ny ONU izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny zavatra rehetra dia mba ahafahana ampandroso ny tetikasa. Ny zava-misy sur terrain dia ny fanombohana ny piste d'accès na ny ahafahan'ireo engin izay miditra amin'ny lalana no mbola mandeha amin'izao fa ny asa dia miandry indrindraindrindra ny tombana izay ataony aty ambony eo sy ny permis ary ny cahier de charge. Araka ilay teny teo ny piste d'accès izay idiran'ny engin io zany no natao amin'izao fotoana nataon'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Misy tokoa ireo tambary izay voafaritra mikasika izay dia efa mitenenina ny orinasa anajanona ary tsy kitika an'ireny toerana izay misy tambary ireny. Mirefy 700 kilometatra raha tsy ahivana ity arabe migodana mampitoy ny Antananarivo sy Toamasina ity. Ka fanamby ataon'ny orinasa ny amitana ny 20 kilometatra amin'ity taona 2020 ity. Raha ny zava-misy ny tsy fanajana ny dingana tokony atao amin'ny fanatanterana tetikasa goavana tahaka izao no miteraka olana ito amintsika. Tokony sy atrana fiandohana ny fampiresahana sy ny fanadihadiana natao amin'ireo komina sy ny fokotany ary ny vahoaka eny fotony vao iresona ny aza. Raha araka ny taritra avy ao anivon'ny ONU androany nanomboka ny herinandro teo ary aritra 2 volana ny fanadihadiana atao amin'ireo olona eny fotony momba ny hevitra izy ireo amin'ity tetikasa ity ary andrasana ny vokatra izany. Famandringa ny rafim-panjakana afaka manontany sy mitoroka eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina amin'izao fotoana izao noho ny fahatapery amin'ny fotoam-piasany ny mpikambana mandrafitra ny filakevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalany eto Madagasikara namafisy ny sekretera nasionaly ny antoko PSD tamin'ity androany ity fa tokony apetraka farany izay aingany ireo izay andrafitra ny rafitra moa zany ahafahana mitoroka ny mpitondra raha misy ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ao anatin'izay Henri Florian. Voafaritra mazava ao anatin'ny 520 sy 720 ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy ireo rafim-panjakana afaka manontany ny hevitry ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eto amintsika. Voalaza mazava amin'izany fa ny lehiben'ny andrim-panjakana na ny ampahevatra ny mpikambana ao anatin'ny ray amin'ireo antenimera rotonta sy ny ratsa mangaiky ao anivon'ny vondram-bahoaka itsinjara-pahefana na ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ihany no manana fahefana manontany mivantana ny ACC ka ity farany izay didiany ny lalàna ho tsy maintsy mamaly azy ireo. Amin'izao fotoana izao ny ena iray indray io rafitra afaka manontany mivantana ny hevitry ny ACC io noho ny fahatapera ny fotoam-piasan'ny ireo mpikambana ao anatin'ny ACD2ED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie de l'état de droit. Nanamafy ny sekretera nasionaly ny antoko PSD androany fa tokony apetraka farak'izay aingana ireo izay andrafitra ity rafim-panjakana ity. Rehefa nesorina moa satria mety lany mandat tokoa ny HCD2ED dia maninona ary tsy nisoloana aingana satria rafitra ato anatin'ny repoblika dia sadaikatra ihany izay olom-pirenena republikanina satria tampenam-bava amin'izay zany zay na vao hitsakitsaka manao ahoana ary io lalam-panorenana io dia tsisy zay azonay atao, tsisy azonay resahana dia ny ranomasonay ihany zany no nirotsaka fa tsy afaka manao inninona ka zay angamba ny tanjon'ilay fitondram-panjakana mba hampangina ka ao anatina repoblika toko tsy azo ekena zany toe-javatra zany fa efa tsy repoblika tsony isika fa fitondrana ny didy jadona ka raha ohatra ka mbola repoblika isika dia atsangano ary ny solony io HCD2ED io amin'izay ny olom-pirenena afaka mitaraina afaka mitondra ny alahelo any amin'ny atao hoe HCC. Ankoatra ny HCD2ED tsy mbola fantatra ihany koa ny mety ho fananganana ny mpikambana eo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy. Ilaina ny fisian'ity rafitra ity ankehitriny manoloana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Io manko tsy dia manova zavatra loatra satria mialatsiny fa ny CFM izay atao hoe komite ny fampihavanam-pirenena dia tsy namena moyen akory hiasana tamin'izy mbola nitsangana teo any ka lasa ohatrany hoe tsy dia nisy efficacité loatra zany. Ka amin'izao fotoana izao hita fa mbola manampitrotraka ilay tsy fitiavany ity fitondrana ity ny demokrasia ny tsy
anaovana renouvellement izy iny kanefa moa dia efa zao anatin'ny tontolony didi-jadony zao isika zay ny ainantsika amin'izao fotoana zao raha toy ka misy ny fanafanana ireto rafitra misy roa ireto izay tapitra ny fotoam-piasana amin'izao fotoana izao tsy maintsy miroso amin'ny fanovanana ny lalam-panorenana ny mpitondra zava-dehibe araka izany ny fananganana ireto rafitra ireto izay voasoratra mazava anaty ny lalam-panorenana mba tsy hampandringa ny rafi-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena aza velandringa ny rafitra araka izany sao andohalika tony sy ampiariana volamena amin'izao fotoana izao izay tsy mbola fantatra mazava ny fotoana andehanany fanondranana azy amin'ny laoniny araka ny fantatra nandritra ny valandresaka nataon'ny minisitra tompona andraikitra tamin'ity androan'ity maro ny teboka mbolan-drasana ny fametrahana azy ankehitriny saingy tsy azo atao ambanin-javatra ny momby ireo ifezana ny fanondranana antsokosoko ny volamena malagasy Ray volana sy tapany teoriany fanambarany fanjakana ny fisokafan'ny fanondranana volamena nandritra ny filakevitry ny minisitra ny 30 martsa teo tsy mbola atoato ny fahafandra orinasa sy mpandraraha manondrana ny vokatra mbola anatin'ny fametrahana ireo teboka 10 hitantanana ny siam-piariana ny ministera ny arena kibon'tany amin'izao fotoana lazaina aminareo androany koa amin'ny fomba ofisialy zany fa efa mandray ny atotataratasy rehetra zay entina mangataka ny agrément de comptoir ny ao anivon'ny anorna le agence nationale de la filière or zany mandraka parallèle amin'izay zay efa manomana le trano anaovana le guichet unique d'exportation sy ny fitaovana rehetra zay ilaina amin'izay satria service maromaro tsy maintsy ao anatin'izy io ao anatin'ny laboratoire ao anatin'ny service na redevance sy ristourne ao anatin'ny trésor zay andoavana ny vola ao anatin'ny douane ny finex ao anatin'ny avokoa dia zay zany mbola mpametrahana an'izay structure izay namafisin'ny ministra tompon'andraikitra ankilany fa tsy azo hidivirana ny fametrahana ireo fepetra ireo ahafahana mifeny gaboraraka manodidina ny seha-piariana hatr'izay tanjona ihany koa ny anaovana ny fitrandrahana indrindra ny fanondranana volamena anatin'ny matianina zoam-bokany amin'ny toekarena inona ny nanaovana importance angezabe ohatr'izay ny volamena dia satria fantatsika fa tena ambony dia ambony ny vidin'ny volamena ankehitriny any amin'ny 65 millions de dollars any zany zao ny taonina ny volamena amintsika amin'ny resaka izao ary tena raha vao tantana tsara zany ny volamena dia anisan'ny anampy be atsika amin'ny équilibre ny balance commerciale satria produit d'exportation koa moa zany le izy nanomboka tamin'ny 2016 zay tsika nanondrana tamin'ny fomba ofisialy dia tena hitantaratra mihitsy ny capacité de production ny firenena fa izy tsy manaraka ny fenitra ara-dalàna fotsiny satria 2016 zany tsika raha vao nanomboka ny sokatra izay ny anao dia afaka nanondransika teo amin'ny 584 kilo teo 2833 kilo ny naondransika 2017 ary mbola niakatra trany zany taty amin'ny 2018 3051 kilo ny fisian'ny fanondranana volamena tsokosoko tafahoatra no nandraisana ny fepetra nampitsaratra ny fanondranana ny 20 septambra 2022 raha iverenana raika amin'ny 23 kilao fotsiny ohatra ny volamena voapirofo voaondrana ara-dalàna ny taona 2022 raha toka tafiakatra 20 taona no voaondrana tsokosoko raha ny taramarika avy amin'ny fanedidina tany Dubai izay loha laharana amin'ny fandraisana ny volamena malagasy nojerena ny leoska hoy ny ministra ka nametrahana ireo fepetra indrindra ny seha-piariana volamena ankehitriny ankoatra izay aiza ho aiza ny fahavononana tanteraka mongotra ny trafika sy ny fanondranana tsokosoko ny volamena tsy afa-misaraka amin'izay fepetra nondraisina izay fanomen'ny fondation écoformation fiofanana maimaim-pony ireo tanora maniry iopo tantely sy ireo famisehatra amin'izay tao mahajanga isan'ny fampitaovana ireo ampiofana ary alefa eo amin'ny tseny iraisam-pirenena ihany koa ny vokatra ao anatin'izay matianina frantsay amin'ny fiompiana tantely no nafaran'ity fondation ity ampiofana azy ireo Anja Robert Kolo mahajanga mba ahafahana mahazo vokatra tantely tsara sy azo alefa eny amin'ny tsena iraisam-pirenena dia nanafatra matianina amin'ny fampiofanana amin'ny fiompiana tantely avy any Frantsa ny fondation écoformation eto Mahajanga ka olona misa 510 tanora maniry hiditra eo amin'ny ity sehatra fiompiana tantely ity sy ireo izay efa miantsehatra amin'izany no nomena fiofanana mamaim-pona atao Grand Pavois Ambourvy anisan'ny tetikasa ny fondation écoformation izany hoy Andriamatoa Philippe Dubois. Bon, c'est une formation en apiculture
On a fait venir un spécialiste de France avec des ruches, un premier lot de ruches qui devrait nous permettre de répliquer ces modèles avec des jeunes menuisiers locaux, ça c'est une chose. Et ensuite, pouvoir sur le plan économique, puisque c'est toujours un volet de la Fondation Écoformation, aussi de contribuer au développement économique d'une région, c'est d'avoir une production de miel, puisque ici on est dans une zone où il y a des plantes mellifères de premier ordre. Et comme vous le savez, le miel de Madagascar est recherché au-delà de Madagascar, mais en Europe, bien entendu. Donc l'idée, c'est de pouvoir valoriser ces produits sur place, les conditionner et ensuite les exporter à un bon prix et surtout de manière équitable pour faire vivre les personnes ici présentes qui se forment en tant qu'apiculteurs. Aorian'ny fiofanana, isy ny fiaramiasan'ny Fondation Écoformation amin'ireto mpahazo tombotsoa mandritra ny fiofanana ireto ary isy ny fampitaovana azy ireo. On peut fournir le matériel, les ruches, les combinaisons, en fait extracteurs. Et puis l'idée, c'est bien entendu de pouvoir reprendre ce miel, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un prix équitable. Ilaina fahalalana teknika tokoa ny fiompiana tantely, raha ny nambaran'ireto mpiofana ireto. Efa miompy tantely ihany fa tsy dia mahafantatra loatra ny pitsopitsony madinidinika izay ahafahana manitatra le fiompiana le tantely izay hita fa mety azo ivelomana ihany satria raha fanazavana nomen'ilay vazaha ao mahafinaritra sady ilana fahalalana teknika mikasika an'ilay fiompiana ka zay ny antony andehananay aty io satria tia hanitatra ary koa hampita zay fahalalana kely azonay aty am'izay olona hitanay fa te iompy sala aminay. Naharitra 2 andro ny fiofanana izay narahina fampiarana araky ny traikefa nozaraina Andriamatoa Vincent Fabreugue avy ana France ho an'ireto olona isehatra amin'ny tsaratsara kokoa ho amin'ny fiompiana tantely eto Mahajanga ireto. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy amin'ity ala ity ny olana sedraindreo tanora amin'ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fifaninanana jeu vidéo tany Mahajanga apahany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Lalao atsika tellement mitsara cadeau isaky mividy totra teny manety na yellow one ianao dia mahazo cadeau foana. Ie mahazo cadeau foana na amin'ny numéro 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any faran'ny lalao. Fisariana azahoanao finday avo lenta Motorola Edge 5G, kit mbaliky, TV écran plat ary PS5 sy loka maro hafa koa. Dao ilalao e! Lalao atsika za tellement za mahazo cadeau. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy 2 arivo. Mamerina ny araba hatrany tomboky lasy tomboky vavy ho antsika rehetra mbola tafaradalina aminay ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izay dia fotoam-pivavahana lehibe no nanombohan'ny collège privé Cocoon 1 Mangarivotra Mahajanga ny fankalazana ny 15 taona nijoroan'ny sekoly. Fotoam-pivavahana izay natao tao amin'ny FJKM Ziona Famonjena ny farany herinandro teo. Kolo Mahajanga.
Fitaom-pivavahana lehibe ho fisaorana an'Andriamanitra no nanokafa ny collège privé Kokonina 1 ao Mangarivotra Mahajanga ny fanamariana ny 17 taona ny orenan'ny sekoly ny andro ny sabotsy 17 ny volana May. Zava-dehibe zany mahatratra 15 taona zany. Natombokai tamin'ny fisaorana an'Andriamanitra tao am-piangonana tao amin'ny juina famonjena io fanokafana io niaraka tamin'ny mpianatra rehetra sy ny ray aman-dreny rehetra. Kokonina zany dia nosokafana tamin'ny taona 2008. Tamin'izany fotoana zany dia fito ny mpianatra. Ireo mpianatra fito ireo nefany dia nitsinjara tao anaty section anankitelo. Izany hoe crèche, jardin d'enfants ary PS. Rehefa tonga moa ny faran'ny taona année scolaire tamin'io dia efa nitombo efa nahatratra 44 tamin'izany. Dia ohatr'izay ny fivoarana noho ny fivoarana sy ny fandrosoana dia nitombo hatrany io. 15 taona tioariana plus de 600 mpianatra zany amin'izao. Kokonina io resahako io satria izay moa noho le fahabetsahana zay dia efa lasa misy ny anaiky sa fa ny kokonina io resahako io. Anisan'ny sekoly sangany eto Mahajanga ny collège privé Kokonina 1 indrindra eo amin'ny setry ny fanabeazana sy ny fampianarana. Ary matoa mandroso takan'izany sekoly dia misy ny fahatokisan'ny ray aman-dreny. Dia izay manokana zany no antony ampianarana zanaka ao ny fahenona atao hoe ny lazany tamin'ny voalohany dia nampidirina tao dia rehefa hita moa zany ny hatsarany dia nitohizana ohatra amin'izao. Mirary soa be da be ho an'ny tompona andraikitra ny sekoly Kokonina hatratra ny 15 taona manaraka indray dia mirary soa ho an'ny mpampianatra rehetra ihany koa avita be ny asa fanabeazana sy fanasoavana ary ny fanolokoloana izay ataonareo ho an'ny taranaka malagasy fa zava-dehibe tokoa zany. Manodidina ny 50 eo ireo mpanabe ao amin'ny Kokonina 1 mamolavola ireo ankizy manomboka amin'ny jardin d'enfants ka hatramin'ny classe de 3e. Ny ahy moa zany dia tena ny ankizy kely le tena hoe tout petit dia ny zavatra azo ambara dia mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy kely tena hoe tsotra ny ankizy dia masa manana toetra manaraka an'izay koa angamba dia mahafinaritra koa mitaiza ny ankizy na eo ary ny fahasahiranana kely amin'ny voalohany rehefa tena hoe zatra miaraka amin'ny zazakely dia mahafinaritra. Raha Kokonina manokana zany ny azo ambara dia tena hoe ny tomboka tamin'ny kely aloha ny isan'ny ankizy satria tamin'ny 12 taona zany tena mbola kely dia ny tombo zany ary dia mahafinaritra amin'izao fa efa betsaka zany ny zaza tezaina sy ny karakaraina nandritra 12 taona izay. Zato isanjato hatrany ny voka-panadinana CPE sy ny BEPC ary ny lauréat ny BEPC tetoboiny tamin'ny taom-pianarana farany teo dia anisan'ny mpianatry ny collège privé Kokonina 1 ny anatsara hatrany ny setry ny fanabeazana sy ny fampianarana no tanjon'ny collège privé Kokonina 1 ao anatin'ny 12 taona manaraka. Famiroso amin'ny andiany faefatra amin'izao fotoana ny maman super chef 320 fandarana izay novolavolainy ny Kolo TV FM hanomezana sehatra manokana ireo reny sy hanomezana fahafapo azy ireo sy ny mpanaraka ny fandarana ho fankalazana ny fetiny reny lalao fananana eo amin'ny sehatry ny nahandro sy ny lakozia entina hanomezana sehatra manokana ireo reny ho fankalazana izay fetiny reny izay hatrany. Nanomboka androany 15 May ny fampitana voalohan'ny lalao izay iarahanao eto amin'ny Kolo TV ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Alatsinainy hatramin'ny zoma no anarahantsika izay amin'ny fitora alina sy ny sabotsy amin'ny sivora latsaka 10 minitra famerenana kosa isaky ny atoandro amin'ny 12 ora sy ny alahady amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia natomboka ny 17 hatramin'ny 20 ny volana May ho avy izao amin'ny fankalazana ny 10 taona ny alumni day na ny andro maneran-tany natokana ho an'ireo mpianatra na ireo alumni izay nianatra tany Frantsa ka nahazo diplôma iraisam-pirenena amin'ny fampianarana ambony. Alumni day na fankalazana ny ireo mpianatra izay nandrato fianarana tany Frantsa izay nahazo diplôma iraisam-pirenena tamin'izany fampianarana ambony izany. Natomboka ny 12 May lasa teo ary farana ny 20 May 2024 ho avy izao. Tanjona amin'ny hetsika ny ampifondronana ireo alumni izay nianatra tany Frantsa ahafahana mifanampy sy mifampisaratra ikefa amin'ireo mpianatra izay maniry ny anohy fianarany any la Frantsa. Eo ihany koa ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fampandehanandrarany tanora sy fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy eto Madagasikara.
L'objectif premier, bien évidemment, c'est qu'ils étudient en France et reviennent dans leur pays. Mais là, je ne parle pas que pour Madagascar, je parle pour l'ensemble des pays. Ny tanjona voalohany mazava ho azy dia ny hoe mianatra any Frantsa izy ireo ary miverina an-tanindrazana. Tsy ho any Madagasikara ihany no resahako fa ireo firenena rehetra. Ary izahay dia manome lanja izany satria nianatra tany Frantsa izy ireo. Irinay araka izany ny anaraka azy ireo amin'ny pahitsiana. Izany hoe amantatra ny toerana misy azy ireo, ny zavatra tiany atao, ny lalana ny diaviny. Araka izany, io fiaonana io dia mifototra amin'izay ary mba hitantara ny zava-bitany izy ireo satria maro ireo mpianatra taloha ireo izay izara izay zavatra niainany sy tsapany tany Frantsa. De ce qu'ils ont vécu en France, de leur ressenti. Tanjony ny fikambanana ihany koa ny hanatsara ny fiainana arak'asa, ny kolotsaina sy ny fikarohana, ahafahana mamorona fiarahamonina mifanampy, mifanakalo ary mitaona ny tanora ampandroso ny fireneny. Ohatra hoe ny ankizy manao ingénierie na agronomie agricole reny zao mazava ho azy fa rehefa miverina avy aty izy dia efa misy zavatra ataony, na izy mandeha miditra any amin'ny sehatra ny fandrarana na izy mandeha maka expérience aloha. Fa ny ankabeazan'ny ankizy aloha zany dia manao ny économie gestion no betsaka. Économie gestion dia misy makany amin'ny gestion de projet fa misy koa ny spécialisation. Mitovy ihany le fampianarana satria tsy dia hoe ataoko hoe tsy toeriko angamba le hoe ambany. Satria le ankizy avy eo ohatra misy ny ankizy ane mianatra aty izy aloha zay vao mandeha makany. Dia raha ohatra hiteny zany tsika hoe ambany le aty dia tsy tafiditra any zany le ankizy. Fa matoa le ankizy mianatra eto aloha dia mahazo licence izy dia miakatra master rehefa avy eo mitovy lenta ihany le izy fa mety hoe angamba ny mety hoe ny fitaovantsika mety tsy manana. Fa ny ankizy rehefa tonga any mamiratra daholo. Tsy aivona, ny taona 2024 no niforona teto amintsika ny fikambanan'ny Alumni, manodidina ny 5,000 ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana any Frantsa ankehitriny. Nambaran'izy ireo hatrany fa tsy mora ny fiainana any Frantsa ary mikasa ny hanatanteraka fivoriana indroa isam-bolana eto an-toerana izy ireo ahafahana manara-maso akaiky ireo mpianatra. Ao anatin'izay vaovao ny fampianarana sy ny fiofanana arak'asa izay hatrany. Mihamafy ny olana sedrain'ireo tanora indrindra ireo vao navita fianarana amin'izao fotoan'izao. Antony, maro ireo diso safidy amin'ny lalam-piofanana arahany tsy ampy ihany koa ny traikefa sy ny fiofanana ahafahana miatrika ny sehatry ny asa ho an'ny ankamaroan'ireo tanora malagasy amin'izao fotoan'izao. Richela Rabarvelo. Mifanaretsaka ny tanora amin'ny fitadiavana asa amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo mbola andalam-pitadiavana asa efa nitonany maro, anetsiny ihany koa isantaona ireo tanora na vao navita fianarana miditra eo amin'ny sehatry ny asa ka manao ny sarotra ny olana. Tsy vitsy anisa ihany koa ireo izay tsy manana hevitra mazava amin'ny famaritana ny hoaviny. Ny 70 isanjaton'ny tanora no voakasika izany, hoy ireo tompon'andraikitra. Atsika ihany fa mijaly ny tanora rehefa mitady asa izy any amin'ireo orinasa ireo tsy mahay akory izy hoe fomba hoana ny fomba ataony na manatrika an'izay entretien d'embauche ohatra. Tsy hainy daholo manao an'izay nefa izy manana fahaiza-manao. Rehefa io manatrika le orinasa izy, ny tompony orinasa izy dia tsy hainy akory hoe ahoana ny fomba tao no mivarotra. Karazana mivarotena zany izy amin'izay hoe inona ny azoko atao, inona ny haiko atao dia lasa maty fotsiny ny entretien amin'izay dia tsisy vokany. Ny fianarana noratovana miariary ihany koa ny tsy fampia ny traikefa sy ny fiovanana ho an'ireo tanora malagasy miditra eo amin'ny sehatry ny asa izay raha nambarandreo mpandraharaha. Jerevana mihitsy hoe ohatra ny ahoana moa zany raha ohatra ka hoe mila mahafantatra hoe inona ny tiako ave, inona ny zavatra haiko atao, inona zavatra tsy haiko atao. Hita eo koa zany teknika hoe ahoana moa zany mametraka an'izany atrik'asa zany, ahoana moa zany mametraka an'izany paikady zany na paik'asa zany. Ho fankalazana ny andro ny fiampiofanana ho tanterahana eny amin'ny sisa ivato ny 20 ny volanambe ho avy izao ny fiofanana arak'asa ho an'ny tanora iarana mitetika asa anjara. Ho an'ny nandihizana karion vetivetsika ao anatina forazaza fahobe. Ankiza maherin'ny 30 tamin'ity androany no nisitraka didipotra fahobe nataony antoko malagasy miara-miainga. Tao nandihizana karion hetsika izay fanaon'ny antoko isan-taona izay manala ny fahasahiranan'ny mponina ka hitakiny reto farany ny anohizana ny hetsika toy izao. Tanila Mino Arso. Samy afapo tamin'ny hetsika didipotra maimaim-pona nataony antoko MMM atao nandihizana karion avokoa ny rehetra androany. Tokony ho tohizana trano ireo mponina nisitraka izany. Ity hetsika didipotra ataony antoko MMM isan-taona ity. Ny hetsika toy izao izay manampy azy ireo hiala amin'ny fahasahiranana andavanandro raha ny fanazavana. Tamitsy aho efa mandroso fanaovana didipotra fa tsy dia nandeha firy le izy fa tsy dia mitaraina ilay izy. Hoay tena mahafaka mihitsy raha fahasahiranana ny fiainana amin'izao tena mahafaka fa matsara mihitsy.
dia masaotra betsaka ny MMM be dia be misy na fianarana na ninona zany rehefa misy didim-potra saotr'izao ny ataony MMM dia betsaka ny atao tokony toizana misy hoe zavatra tokony atao mihitsy zao ny tena marina raha ny tena izy fa tsy hoe ianana sady ny MMM manao foana ho hatramin'izay tsy tapaka mihitsy finaritra sady zava-dehibe hoentiny koa afaka manala fahasarana anay afaka mahavoakarakara ny ity fanafody satria dokotera manao azy mahafinaritra kiralo efa ao kisy koa tsara karakara tsara kotsy mahafinaritra hatreto aloha dia MMM foana mbola tena hita hoe manao zavatra teto aminay fary aloha fa vita soma tsara zanako dia misaotra nareo tokoa tena mahafaka fahasahirana na tompoko mbola tena irarinay nisindra mbola voninareo tsy ivina tsy voavoalohany noho ny sy nihetsika didipotra vaobe ataony antoko malagasy miara-miainga tahaka izao fa saika isa-taona raha ny fanazavana trany izy io moa zany mariana fa tsy voazao izy io natao tsy hoe rehefa akaiky ny fividianana vao manao an'io ny antoko malagasy miara-miainga fa efa programme hatrizay io ary isa-taona dia efa misy foana io dia tsy atao amin'ny commune anandizana Carion rery fa maneraka ny district ny Manjakandriana any Avaratrano any Atsimondrano efa naovana nazy daholo ary misy ary misandrahaka any amin'ny faritra di malagasy miara-miainga moa dia mahatsiaro fa misy tamberina ndraikitra sy tamberina didy atao amin'ny vahoaka ary tsapanay koa fa ao anatin'ny asan'ny antoko politika no manao ny éducation citoyenne sy mifampitsinjo amin'ny vahoaka ka noho izany dia manatanteraka ny asa sosialy maromaro zay misy maromaro izy tsy ny didipotra vaobe rery ihany fa misy koa ny fanomezana masom-boly amin'ny fitaopambolena ny fivarotana fitaovana mora amin'ny fidiran'ny mpianatra ny fanamboarana ny vaobe zany hoe arak'ilay izay moa zany dia miezaka manatona ny vahoaka zay ary miezaka mametraka le principe anay mihitsy hoe miaraka amin'ny vahoaka miara-miainga malagasy miara-mandroso ankoatra ny taona andihizana Carion androany mbola bary ny commune anatin'ny distrika Manjakandriana isitraka ity didipotra vaobe ity rahatramin'ny volana Jona ny fahataperany ho an'ny rampitso ireo mpona ho anjepa indray no isitraka izany raha ny ambany sena ny manaraka ny rojona ho avy izao izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena miomana amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fividianana filohan'ny pirenena izay ho tany Teherana ny 27 Mey ho avy izao ny any Turquie raha ny vokatra farany nandritra ny fihodinana voalohany Mali 7.5 isanjato ny vato azo ny filoha teo aloha izay nitondra ny firenena nandritra ny 20 taona. Il s'y voit presque déjà. Efa malatena nandrobaka ny fandresena ireo mpomba ny filoha Turka teo aloha Erdogan raha ny vokatry ny fividianana filoham-pirenena ny totosaina ho Mali efa nananika ny 20 isanjato ny vato azony saingy mbola misy ny vokatra andrasana ankilany 4.7 isanjato ihany koa ny vato azo mpivanandrina aminy izay avy amin'ny social demokrata ny mpomba ity kandida ity ihany koa tsy manaritoky amin'izao fotoana ary manantena ny bata ny fandresena amin'ny fihodinana faharoa izay ho tanterana ny 27 ny volana Mey ho avy izao ny firosoana amin'ny fihodinana faharoa izay voalohany ho an'ny Erdogan nandritra ireo fividianana filoham-pirenena maro ny tantanany ny firenena tao anatin'ny 20 taona. Mifaranito ihany koa ny fampahalalam-baovao an'ity androan'ity naiza misy anao ankasitrahana trany ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahita lavitra kolo mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Vaovao. Du jamais vu chez Batimax.
Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.